Karakory aby manisy gn'andro milatsaky ty neige fa zao tsy ataotsika angatsika ny fiarahana fa mafana. Nampianatra tandroany hariva ny mpianatro théologiana sekoly biblika ny momba ny éthique ny Dietrich Bonhoeffer ary magaga fa coïncidé par hasard ave il n'y a jamais de hasard je pense amin'ny raharam-pirenena sy ny fiainan'ny firenetsika. Théologiana anisany nafinaritra manokana ary natonga n'ilay patriotisme atao anaty koa Dietrich Bonhoeffer zay nahazo an'le surnom hoe l'espion de Dieu. Dia ampanetretena koa nilazako hoe na de fa maty ary Bonhoeffer dia namelona flamme ty amiko hoe l'espion de Dieu. Bonhoeffer zay tsy nanaiky ny conformisme ny Hitler fa nijoro izy face amin'ny stupidité ny élite allemand. Ary indrindra no tehiteny aminareo hoe ninona mahasamihafa ny idiot sy ny stupide raha nany manaraka ny zavatra lazainy Dietrich Bonhoeffer. Ny idiot raha tsorina l'idiot du village tsika ta l'idiot du village le lazaintsika hoe sagnagna le adaladala kely tsy de nianatra tsy de afaka firy de ataon'olona boto irakirahany olona gauche à droite ty lesy ataova zao letsy ty lesy atao letsy dana matsaka le te dana zao dia ataon'olo hoe sauvage iny de mety manana réaction mandeha amin'ny instinct mety mahavanondoza mahavany zavatra raha fa par instinct izy ary instinct de survie. Fa ny stupide raha reformuleko ny hevitry ngiay Bonhoeffer dia ny élite intellectuelle izay amin'ny conscience fatan tsara ny zavatra éthique, fatan tsara ny zavatra zay marina fa tratran'ilay corruption morale tsy mbola miteny corruption arabola corruption intellectuelle ary reny olona reny dia plus dangereux lavitra noho ny sauvage. Allo lavitra ny mitaiza olona zay verina sauvage analphabète noho ny miaraka amin'ny olona corrompu intellectuellement parlant. Satria ny zavatra zay kendreny izy reny dia ny hivoy ozy izy Dietrich Bonhoeffer le atao hoe la stupidité de la masse zany hoe ry zareo zany dia mivoy ny atao hoe consensus ananana karazana hoe maromaritra de ny fahanginana de le conformité pardon fa tsy consensus zany hoe enao zany tsy manana droit réfléchir, c'est les théories de la stupidité. Fa ry zareo no mamaritra ny atao hoe tsara sy ratsy ary zareo no mametraka ny règle sy ny standard ka tsy maintsy arahana. Dia am'izay fotoana zay dia le conformisme no ilaina. Ary ny tena nampalainy tany Allemagne dia BDB ny élite allemand zay tratra ny corruption nataony zalahy io dia nangina manoloana ny tsirariny izay napetraky ny nazi tamin'izany fotoana zany. Io koa no tiako isarena saitsika vahoaka malagasy. Za zany eto dia ny patriotisme intellectuel aloha. Ny patriotisme tsy resaka ady tany ihany. Ny patriotisme tsy resaka ady amin'ny kolokolo ihany. Fa mialoha ny divana amin'ny tany sy ny kolokolo dia za zany eto dia manao procès mihitsy ny amintsika izay milaza atsika fa élite na milaza atsika fa intellectuel kanefa ny conformisme ao anatin'izao zavatra misy izao hoe zay mapetipety anao ka mangina mandroana ny toejavatra anankiray satria fantatritsika tsara mihitsy fa tsy afaka ny hanohitra ny vagy tsika ary reo olona reo matsy izy moa mametraka ny conformisme de zay manana ny atao hoe idée dominante ireo zay mametraka ny atao hoe pouvoir dia zay tsy miconforme amin'iny dia potehiny tsy zay ve moa le fomba fiteny azy iny rahalahy
Fantatsara ty olona resahako ty hoe tu n'es pas là pour réfléchir mais tu es là pour obéir. Tsy manana nefa olona responsable am-panjakana tsy manana zo eritreritra zany hoe ianao zany raha atsona ho ao anatina appareil d'état dia tu es là pour exécuter, tsy manana droit ianao miréfléchir. Zany natao hoe stupide. Zay ny olona stupide zay. Ary ny olona stupide dangereux satria avec acte par préméditation ary ny fahaizany ampiasainy hatonga ny idiot ho fitaovana arme de guerre hanapitehany ny mpiray tanindrazana aminy. Zany natonga ny nazi natanjaka. Fantatsika tsara mihitsy hoe ahoana moa tsika zay mitazana ety ivelany hoe possible ve ireny abibina tamin'ny nazisme reny dia tsy misy safaka am'teny satria lay corruption morale nataony élite tamin'le masse populaire tena tafalatsaka tsara ny amin'ny aty fanahy mihitsy ka zay olona miseho milay mitsangana tahaka ny Bonhoeffer izay tsy nanaiky fa nyteny hoe je suis l'espion de Dieu dia tsy maintsy nipotehina. Ary ity cause ity dia tsy maintsy efa mivonina amin'izay zahay hoe ianao rehefa tsy conformiste amin'le revo miainga amin'ilay filigna misy eo amin'ny tanàna dia lazaina fa hoe rebelle, lazaina fa hoe mpanohitra, lazaina fa hoe olony ranona ny karamain-drano. Zany daholo moa efa phénomène mahazatra zany fa nous on est habitué. Donc anticonformiste zahay, tsy conformiste dans le sens hoe tsy anarchiste fa ao anatiny atao hoe anticonformiste izay ampianarina ny olona hieritreritra ary rehefa mieritreritra izy dia izy ny mahalala ny tsara sy ratsy azy fa tsy ny pouvoir dominant no mibaiko zay atao hoe tsara sy ratsy en place. Zany hoe ianao zany tsy manana fotoana tsy mieritreritra hoe inona ny tsara sy ratsy ho an'ilay firenena sy ilay mpiray tanindrazana fa zareo no mametraka nino standard ka dia tsy maintsy misaligny amin'izay tsy atompoko lahy sy tompoko vavy. Izay no etika ny Dietrich Bonhoeffer ny amin'ity hoe tandremin'ny théorie de la stupidité. Ka ny olona stupide, olona manatsaina, dangereux lavitra noho ny idiot. Ny hainantsika teto Madagasikara daholo reo karazan'olo reo dia mbola ho zany foana ve tsika? Ne soyons pas stupides.